Falmerabatsika rehetrarehefinatratry ity alatsinainy fa efatry ny volana May ity ny fidalan'ny tompo aparetiny amintsika ny mofonainantsika an'io dia ny joela toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy fakitsika amin'ny aran'i Jesoa. Ary fafak'izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Hoy ny tompo dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo, ny lay antitrareo any nofo ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ana dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahiko ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia raha sy afo ary tretroka mitakosina. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà. Alohan'ny atongavany andron'i Jehovah izay sady lehibe no atsiravina. Ary nazovina no iantsona ran'i Jehovah dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia isisisa afaka arak'izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina te-pahatanantsika ity afaka malala mo satria mitodika makany amin'ny Pentekosta itsika. Ny hevitry ny fiangonana efitsika marateo dia mikasika ny fitarihan'ny fanah'Andriamanitra, ny fanahy masina. Ny andiny voalohany amin'ity joela toko fahatelo ity dia miresaka ny asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika olombelona, amin'ny fiainan'ny zavaboary. Hoy ny tapany voalohany amin'ny andiny voalohany: andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Riavana ohatrany mandeha ho azy lay faindrenesana lay teny, fa ny voambolana hoe fanahiko, fanahin'Andriamanitra zany eo, sy ny nofo rehetra dia tena voambolana fanalahidy hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy. Any amin'ny bokin'ny Genesisy dia raha nahary zao tontolo zao Andriamanitra dia nahary ny olombelona ho nofo tany am-boalohany, nofo pasara ho ny teny Hebreo. Zany hoe milaza ilay nofo mandara io, ilay nofo mety mangiry firy io, ilay nofo izay nadika koa hoe vovotany io. Vovotany izay raraina avy amin'ny teny nazahoana ny teny hoe Adama na Adama. Dia io nofo io dia itoviany zanak'olombelona amin'ny nofon'ny biby, samy chair na basara ihany, na ny biby na ny olombelona. Fa inona ny mahasamihafa azy? Ny mahasamihafa azy dia ilay fanahin'Andriamanitra, ilay fofinaina hoa ho ny bokin'ny Genesisy. Eto zany ny bokin'ny joela dia manao hoe mijanona ho nofo ny olombelona raha tsy ho ny fanahin'Andriamanitra. Ary io ny tenenin'ny apôstôly Paoly hatrany amin'ny Galatiana toko fahadimy dia manazava fa ny asan'ny nofo dia ny filana amin'izao tontolo izao, ny fitsangatsangana, ny lafinjahatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Fa ny fanahy kosa no mamelona, ny fanahy no mitondra aim-baovao, fitiavana, fifaliana, fanantenana. Ary iondra indray no ataontsika hoe mampadiso na mandiso hevitra ny marimarina kokoa. Misy mantsy indraindray fivavahana mitsoka amin'izao taonjato ianantsika izao, manao hoe izay olona rehetra nandray ny fanahy masina dia tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. Ny asan'ny fanahy masina dia ao anatin'ny fiainan'ny mpino dia miteny amin'ny teny tsy fantatra izy na miseho amin'ny endrika hita maso zany fandraisan'ny fanahy masina zany ka manjary miova ny fifandraisany amin'ny manodidina azy fa miteny amin'ny teny tsy fantatra izy na koa mangovotra izy na misy zavatra hatsapana manokana. Fa ity bokin'ny joely ity riavako dia manazava fa mijanona ho nofo ny olona, zany hoe ny nofo no mibaiko azy. Lasa ny nofo zany hoe lay filana no mibaiko azy, fa manova ny fiainan'ny olona kosa ny fandraisana ny fanahy masina.
ny bokyny galatiana ny epistily nosatany galatiana zay matetika famakitsika moa galatiana toko 5:2-4 de zao ny tenyny galatiana ny vokatry ny fanahy de fitiavana ary zay indrindra no zavainy Joely eto rehefa mandatsaka ny fanahy zany hoe rehefa mirotsaka ny fanan'Andriamanitra na mandray ny fanahy masina isika de tsy mijanona ho nofo feno nofo fotsiny ihany ho ny bokyny Joely fa miova inona ary lasa inona ary mijanona ho nofo ihany tsika saingy nofo tarihy ny fanan'Andriamanitra olombelona tarihy ny fanan'Andriamanitra ary zay olombelona manana ny fanan'Andriamanitra zay dia hoy firazany Paoly ao amin'ny Galatiana ny vokatra io fanahy io lay vokatra eto zay ao amin'ny Galatiana vokatra de voankazo ny tena mahadika azy rehefa latsak'Andriamanitra zany lay fanahy na mandray ny fanahy masina itsika satria nadao batisa nandray ny fanahy masina isika satria mandray fanasan'ny tompo nandray ny fanahy masina isika satria mino an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy dia ny voankazo taky ny hazo maniry zany teny Poleto amin'ny Galatiana vokatra tsy vokatra fevokatra le izy fa amin'ny teny nandratana azy hoe voankazo ny fanahy karpos ny teny grika zany hoe voankazo zavatra mateina zavatra tsara be zany ka ny ateraky ny fanahy zany ao anatin'ny fiainan'ny pino rehefa nandray ny fanahy masina izy de ny voalohany aterakany de fitiavana ary mahagaga de zao hoy ny filazan'ny apôstôly Paoly azy manao hoe rehefa narotsak'Andriamanitra ny fanahy masina ao anatintsika de tokana ny voankazo n'ilay fanahy mahagaga fa lay teny nampiasain'ny apôstôly Paoly de hoy ny reo amin'ny teny frantsay hoe au singulier tokana lay voankazo ka ny voankazo ny fanahy de fitiavana ary ny endrika nisehon'ilay voankazo ny endrika nisehon'ilay fitiavana rehefa nandray ny fanahy masina de izao ny aterany voalohany eo amin'ny fiainako de olona manam-pitiavana ary miseho amin'ny endrika manahoana io fitiavana zay ateraky ny fanahy io miseho amin'ny endrika feny fifaliana fiadanana faharipo fahamram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po zay mahatongany hoe tsy voatery ho marina raha-baky teny tsy hoe marina amin'ny olona rehetra ny manao hoe rehefa nandray ny fanahy masina de miteny miteny tsy fantatra na tsy maintsy miteny miteny tsy fantatra mety ho marina amin'ny olona vitsivitsy zany fa tsy azo atao marina ny mpino rehetra fa ny marina ny mpino rehetra hoe ny apôstôly Paoly de zao zay rehetra nandray ny fanahy masina dia mamokatra fitiavana ny ateraky ny fanahy masina ao anatintsika de fitiavana na iza mandray ny fanahy masina de izao miteraka fitiavana zany eo amin'ny fiainany tsy misy olona zany mpino na kristianina kanefa nandray fitiavana nandray fanahy masina nefa mbola miaina ao anatina fialonana ao anatina fandrafina ao anatina adila viavina vonana fisarana fitokoana sy ny sisa rehetra zany hoy ny apôstôly Paoly de asan'lay nofo lay basara lay nofo tsy mbola nandray ny fanan'Andriamanitra zany ny asanozy fa raha vantany vao nandray ny fanahy masina ny olona dia miala ao aminy zany satany nofo zany ny fialonany filalaovandratsy ny fanompotsampy ny fahalipona miala ao aminy zany satria zany asan'lay basara asan'lay nofo fotsiny ihany fa rehefa mandray ny fanahy masina mandray lay fanahy namen'Andriamanitra de manjary miasa lay fanahy ao anatin'ilay olona ka ny asany voalohany de fitiavana ary lay fitiavana de mitondra fifaliana mitondra fiadanam-po mitondra faharipo mitondra fahamram-panahy fanaovan-tsoa fahamarina fahalemem-panahy fahononam-po lay fitiavana zany de mahatonga ny olona misokatra amin'ny hafa zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe ny voankazo ny fanahy de tokana ny endrika isehoany amin'ny Galatiana fitiavana ary ny faritan'ilay fitiavana mba tsy hatonga ny olona hamaritra fitiavana satria misy karazam-pitiavana teo amin'ny tontolo grika misy famaritana fitiavana be dehibe eo amin'ny tontolo grika dia tsy namaritra lay fitiavana izy fa ny endrika ny maridrefy hamatagna lay tena fitiavana mba ny fitiavan-tena koa fitiavana fitiavam-bola koa fitiavana
fa izao nofaritany hoe ireto ny toetra ny fitiavana Galatiana toko 5:22. De mampahirantsika ary avako malala fandrandray mantsy amin'izao toetrandro de everin'ny olona mandrakariva fa hoe rehefa nandray fanamasina de manao fahagagana teniteny tsy fantatra manasitra na inona koa be de be ny zavatra mety ho everin'ny olona na voizin'ny olona ho ateraky ny fanamasina ho anatintsika ekena fa mety misy zany fa tsy ny olona rehetra ny manana zany famezam-pahasoavana zany fa ny olona rehetra kosa na iza izy ka nandray ny fanan'Andriamanitra de tokony olona ny fitiavana izy ny ateraky ny fanamasina ao anatintsika de fitiavana izay manjary fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Ary inoko fa zany ianao riavako malala, inoko fa zany ianao ary tsy misy amintsika izay men'ny tompo fanamasina ka hiala amin'izany ny toe-poso ny toe-panahintsika. Ary tsika tsy tokony ho mieritreritra manao hoe za tsy manana fanamasina, za tsy nandray ny fanamasina satria za mbola zao. Tsy tena nandray tena nandray ny fanamasina ianao, vita batisa ianao tsy nandray fanamasina, mandray fanazana amin'ny tompo anao tsy nandray fanamasina, izay ny mahatonga anao tsy nofotsony ihany basary fa olona baiko'ny fitiavana. Ka na ohatra ary ka sendra latsaka ao anatin'ny atao tsy hoe fakam-panahy de lay fanahy masina ny manetsika ny fomam-panahinao ka manao hoe tokony hibebaka ianao fa tokony manam-pandeferana ianao fa tokony hanam-pitiavana ianao, tokony hanam-paharetana ianao. Le fanahy masina ao anatintsika de fanahy izay manitsy antsika, mitaiza antsika, mamerina antsika mandrakariva amin'io voankazony de ny fitiavana. Fa ny faharoa sady farany de ny teniny famaniny Joely ty ihany. Misy manao hoe rehefa ohatra ka milatsaka ao anatinareo ny fanahy de misy mission, misy asa, misy adidy, misy andraikitra izay manokana izay ateraky ny fanahy. Azao zanakareo, zanakalazy ny zanakareo vavy ozy de aminany lay antrareo anofy zatovinareo ahita fahitana. Mazava tsara io raha toa ka jerena tsara de misy atana tohatra ny fiarahamonina jiosy de ozy manao hoe ny zanakareo za ny zanaka de aminany. Ina dikan'izany lay zanaka zany rehefa ny zanakitsika ho tokantrano zany na ny zanakitsika, ny zanaky ny firenena, ny zanaky ny fiarahamonina, rehefa miasa Andriamanitra ka mandray ny fanamasina isika omeny Andriamanitra antsika ny fanahiny de nateraky zany eo amin'ny zanakitsika, eo amin'ny taranakitsika dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana sy ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny teny hoe faminaniana de mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny teny hoe faminaniana de mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainan'ny tanora zany na ny fiainan'ny zanakitsika, ny taranakitsika de fiainana hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy olona zany men'Andriamanitra ny fanahiny ka ny fiainany tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asan'ny fanamasina ao anatin'ny taranaka na ao anatin'ny firenena de mahatonga azy hiaina ny sitrapon'Andriamanitra na mametra-panontaniana farafakeliny ny hoe mifanaraka amin'ny sitraponao ve Andriamanitra zao lalana erzorako zao sa tsy. Ary izy koa manao hoe tsy zay ihany ny fiainan'ny taranakareo zany de zao ny asan'ny fanamasina ao anatin'ny taranakareo, ao anatin'ny zanakareo de fiainana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa izy de zao io fanamasina io tsy miasa amin'ny taranakareo ihany, tsy miasa amin'ny zanakareo ihany satria tsy orana ho anareo zany ny zanakareo fa ho tezain'Andriamanitra hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Fa ny faharoa de zao izy lay antitrareo amin'ny nofy. Mazava ho azy dia vanim-potoanan'ny antikité tsika tsy fanamahivanana ny vehivavy akory. Raha hoe lay antitrareo sy ny vavy antitrareo tsy ny teneniny ny vavy antitra fa ny fomba fijerin'ny soratra masin'ny testamenta taloha de ny vehivavy de ao amin'ny lehilahy ihany, tsy manambany ny vehivavy mihitsy izy sanatria ny vavy, tsy manambany ny vavy antitra Joely ka tsy manona ny vavy antitra. Fa zao ny lay antitra sy ny vavy antitra de mifameno vatana iray ihany. Zay boky Genesis toko 2. Rehefa miteny hoe lay antitra izy de ao anatin'ny lay antitra ihany ny vavy antitra.
fa raha miteny hoe zanaka lahy zanaka vavy izy mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana mantsy ireo fa rehefa miteny hoe lahy antitra dia efa ao anatin'ny fanambadiana ireo ka dia tsy ilaina tononona tsony ny vavy antitra satria efa ao anatin'ny lay antitra izy no lay fanambadiana zany ny mahatonga an'io tsy nytononona tsy fanamaivanana ny vehivavy akory fa ny vehivavy manambady dia efa hita ao amin'ny vadina izy fantatra ao amin'ny vadina izy ka dia eto zany lay antitra na lay vavy antitra azo atao tsy maninona mihitsy lay antitra na lay vavy antitra zany amin'ny fotoana io dia izy manao hoe hanonofy izy inona dika teny hoe manonofy dika teny hoe manonofy dia mampatsiaro antsika ny nofon'ny Daniel mampatsiaro antsika ny nofon'ny Josefa zany hoe lay nofy samy hafa amin'ilay faminaniana indray fa ilay nofy dia milaza hoe satria tsy ny olon-dehibe zany dia efa anatin'ny fotoanany ataontsika hoe fialan-tsasatra tsy ao anatin'ilay fotoanany rotorotontsony izy fa ao anatin'ny fotoanany fiadanana izy ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy dia lay faminaniana io mbola tena ao anatin'ilay asamafy rehefa miasa izy tarihiny fanan'Andriamanitra rehefa mamokatra izy tarihiny tenin'Andriamanitra zay le hoe maminana fa lay antitra kosa reo ray aman-dreny kosa dia hiala sasatra izy tsy tena manana mpotona manana fedanam-po izy zay le hoe manonofy izy manana fedanam-po izy ka na ny nofony azy dia nofo zay mampiadana azy tsy nofo ratsy lay antitra reo dikany hoe dia ity hiadana finaritra ny asan'ny fanamasina le avako malala dia mampiadana ho antsika ray aman-dreny ho an'ireo ray aman-dreny dia ho an'ireo zokiolona dia tsy ndriny joely eto mihitsy fa eo ambany mason'Andriamanitra ny fahalebiazana eo ambany mason'Andriamanitra ny fahalebiazana ka midika fahalebiazana mamy fahatoniana mamy fahatoniana fiainana miaraka amin'Andriamanitra fahalebiazana miaraka amin'Andriamanitra ary fahalebiazana mbola tarihin'Andriamanitra zay le hoe lay antitra reo anynofy ary mamarana azy dia izy manao hoe ny zatovo dia ahita fahitana vision zany hoe ny zatovo any dia hosokafan'Andriamanitra ary afaka manonofy tsara izy manonofy mba ahoana ny hitondrako ny fiainako ahoana no avy inona ny tokony ataoko tsika zao afaka malala menimenina mihitsy ny ray aman-dreny ampitezana manao hoe hitanao ankehitriny tsy manana vision mihitsy ianao anaka mba inona ny vision ny fiainanao mba inona ny vision aminao am'ty asy ty amin'ny fianaranao mba inona ny zavatra dia eto afaka malala dia manazava amin'ny bokon'ny Joela fa asa ny fanamasina ny vision ny fananan'ny olona maridalana fahitana hoe ity ny zavatra tokony ataoko ity mety amiko ity ny tandrifia sao ny lalana tiako izorana sao ny lalana tsara izorana sao ny zavatra mety amin'izao ankehitriny zao sao ny zavatra tadiavina sao ny zavatra ilaina avana malala zay ny mahatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika hoe zava-dehibe ny fanamasina tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fedanam-po amin'ny androm-pahalebiazana tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona ny asa sy ny famokarana ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka ho azy ao anatin'ny olona zany hoe tanora manana vision na zanaka manana ataontsika hoe tanjona fa asa ny fanamasina zany dia mampahely antsika rehavako malala amin'ity fotoana takariva ity nomen'ny tompontsika ny fanahiny ahatsiarovantsika fifaliana ary ananantsika fitiavana mba tsy ho zary ho ny nofo no mibaiko antsika fa ny fanamasina izay manova ny tenantsika manova ny fiainantsika sy manova ny manodidina antsika vavakisika tompo sotranao zahay fa nomenao anay maimaimpona ny fanahinao masina ary ny fanahinao masina zay fanahy ny fitiavana voankazo ny fitiavana ka mitondra fifaliana fahononam-po fandeferana fa iza miaina amampino nivon'ny fiarahamonina ary mampianatra anay koa hanana fo tianyteninao manana toepana miadana amin'ny androm-pahalebiazana ary manana vina sy tanjona amin'ny andro ny fahatanorana dia mivavaka izay tompo aza sarahina aminay ny fanahinao masina fampitoero aminay mandrakarivo zany vavaka izay mba ny isa-pianakaviana ny zanakay ny taranakay ny tanoranay ny firenenay ny piraitan'ny razana aminay dia marino amin'izany teninao zany hoe andatsaka ny fanahinao ianao mba hiova ny fiainanay hiova ny fiarahamonina misy anay
ary anova zany ko zahay satria manana ny fanahinao. Misaotra Jesoa. Amen.